vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo tofatry ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba asa ampiraviravona sy ampetsikina no iarabanantsika manakavy manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao any tenako paster Alvarez manonona ny fahasoavana fiadanana ny fanambinana ho atsika tsirairay avy itany koa ny paster Tovy amin'izao fotoana izao sy ny teknisianina izay mikirakira ny ordinateur maro isan-karazany sy ny caméra ambadika ao dia miaraba azy ireo koa ary miarabanao koa paster Tovy manana ny fahasoavan'Andriamanitra ho atsika rehetra tompoko tafaradalana indray eto amin'ity onjam-peo ity na amin'izao fahitalavitra izao hivavaka hatrantsika mialohan'ny anatotosana ny fandaharana satria moa dia ny marina dia hoy ny teny soratra masina manao hoe ny teniko sy ny toroteniko dia tsy amin'ny fahendrena mahataona fa amin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery zany hoe raha ny fahaizana ny toroteny angambany raha atao ny fitsarana dia mba ataoko hoe anisan'ireo toroteny madinika indrindra ny tenanay tsy mahay akory aza raha ny marina fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mba toronay ny eto amin'ity micro ty noho izany tompoko dia angatantsika ny fanamasina ary araka ny tenin'ny tompo ihany koa tamin'ireo apôstôly teny izy tamin'ny Petera teny izy tamin'ireo apôstôly maro samihafa ny apôstôly moa zany raha ny marina efa tsy otsony fa mipetraka ho atsika izay teny izay manao hoe voainy démonisy trano marary dia manatanteraka an'izany tsika amin'izao fotoana izao hivavaka tsika raha eo nisotranao amin'ny anaran'i Jesosy tompo mba hanomenao indray fahafahana ampianatra sy toro ny tenin'Andriamanitra mivavaka ao Andriamanitra mba hidiranao an-tsehatra ao anatin'ity fotoana anio ity ilay fanampananatra ilay fanampampianatra ilay Andriamanitra izay tsy mba mety manao fahadisoana sady tsy mety diso no anolotsaina ampianatra amin'ity andro anio ity satria dia ny famohan-kevitra ny soratra masina mantsy tompo dia tsy avy amin'ny fisainana maha-olona tsy avy amin'ny atao hoe traikefa na expérience kely zay mba nananana fa eo ambany fitarian'ny fanamasina ary zany hatrany angatahiko ny fanamasinao Andriamanitra mba hitantanana eto misy karazan'olona ainy atao tranato tompo mainao anatina tsy fahasalamana mandritry ny alina dia tsy matory mandritry ny atoandro dia manaintaina mandritra ny androm-piainana dia ny ampiasana aza dia misy tsy filaminana ny anaty any araka ny baikonao no ametrahana tanana à distance amin'reto olona ireto androana ny aretina hiala amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fanamaloto amin'ny anaran'i Jesosy miala dolo ireo asana devolo tsy mampahita toro reo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy miala amin'ny anaran'i Jesosy reo heriny maizina rehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anara maheran'i Jesosy miala fanamandainga fanamaloto miala fanana fandrisana tsisina lava miala reo ozy ny fijangajangana miala zany reo aretina vokatra ny fahotana miala zany saviana miala zany miala dolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny soratra masina dia milaza manao hoe izay mamela ny seliko rehetra ary manasitrana ny aretinao rehetra sitrana eny aretin'ny amena io asana devolo mandehandeha ao anatin'ny kibo any miala mamaly any amin'ny lamosina ohatra ny rivotra io miala amin'ny anara maheran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isofina ohatra ny manenoneno lava io amin'ny anaran'i Jesosy no anafanana zany amin'ny anara maheran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tonona ny fanasitranana amen ho an'ity olona ity amen amin'ny anaran'i Jesosy
amen. Iny ary paster tonga dia maki teny avy hatranytsika ny tenin'Andriamanitra dia Korintianina voalohany toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny Korintianina faharoa toko fahavalo andininy fahasivy. Izay no tenin'Andriamanitra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny voalohany ary dia ny Korintianina voalohany toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa iza no nafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy, fa izahay manana ny sain'i Kristy. Le farany zany tena vakioko le mandeha hoe fa izahay manana ny sain'i Kristy. Korintianina faharoa toko fahavalo andininy fahasivy vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny manao hoe fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanankrenanareo ny alahelony, mba hampanankrenanareo ny alahelony. Paster misaotra ny pasteur Andry Alvarez tao anatin'izay famakina ny teniny soratra masina izay atao anatin'ny baiboly. Pasteur dia misy zavatra ho raisina amin'ny alalan'ny finoana. Misy ndray amin'ny alalan'ireo prinsipa atao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Misy tsy maintsy mila vavaka délivrance lay olona, ary misy ihany koa ao anatin'ilay atao hoe fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny asabotsy voalohan'ny volana avril ho avy zao, ny asabotsy voalohan'ny volana avril eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko eto Foy be Jerusalema Karaobato, temple de la foi eto bypass, ary eto amin'ny lay trois frères eto Rehefanambodijanahary dia iresaka tsika mahakasika an'izany zavatra resako aminao zany hoe iresaka momba ny atao hoe fatakarana, fahalalana, fahendrena, fahiran-tatsaina mahakasika ny hery ny azo fijaliana, ary hoe inona ny tombontsoa azontsika tamin'ny alalan'io hery ny azo fijaliana io. Be lehibe mahatsiriavana ny mpitoriteny, be lehibe koa ny olona mamaky tenin'Andriamanitra dia mahalala tsara ny hoe matoantsika Jesosy dia atraiza le hoe matoantsika Jesosy. Nitondra ny aretintsika tokoa izy, nefa lay olona tao marary lava. Nivesatra ny fahantrantsika izy, nefa lay olona mahantra velona. Nitondra ny adintsika izy, nefa lay olona miatrikady foana. Tena hoe nampahoriana izy mba anafaka atsika hitondra fandresena ao atsika, nefa lay olona toresy foana. Tsy ilay filazanana zany akory ny diso, tsy ilay fanambaranana zany akory no tsy mety, fa ny hoe ahoana ny fomba andraisako izay tombontsoa rehetrarehetra teo amin'ny azo fijaliana. Ny zavatra misy pasteur dia maveriko tsara ty zavatra ty. Misy zavatra maromaro izay nataon'ny tompo rehefa nomboana tamin'ny azo fijaliana Jesosy. Ny zava-dehibe indrindra tamin'ny nanomboana azy na tamin'ny nafatesany ka nanoloran'ny ainy dia ny amonjy ny mpanota. Ozy izy le tenin'Andriamanitra diso fantatsika loatra manao hoe fa toy izao no tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, mba tsy ho very ozy izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misy teny anankiroa mazava tsara eo, ny anankiray very zany hoe fahaverezana, ny anankiray fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy tompo sy ny asa-panavotana izay nataony teo amin'ny azo fijaliana no ahatonga ny olona anankiray anana ny fiainana mandrakizay, anana fiainana mandrakizay. Tsy misy mpanelanelana na mpanalalana hafa na mpaminany na fanompona hafa azahoanao miditra ny amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy Jesosy Kristy tompo irery ihany. Misy kosa ny fahaverezana, de ozy izy hoe mba tsy ho very, ny dikan'izay misy zany le fahaverezana. Ny fahaverezana dia ho an'ireo olona izay nanontany filazantsara. Ny fahaverezana dia ho an'ireo olona izay tsy mety mibebaka sady tsy mety mino manontany tenin'Andriamanitra, manontany amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manontany
tsy ankato ny tenin'Andriamanitra mandaty tsy mety hiala amin'ny fahotana, tsy mety hiala amin'ny fahotana na hoe tsy mety miaiky ny fahotana mihitsy, de izany olona zany no very. Ary ambarantsika eto foana tsy reraka tsika mamerina zany pasteur, rehefa modomandro ny olona anankiray, rehefa modomandro ny olona anankiray de ozy izy lay zatovolahy sy ireo zatovovavy mpihira mpiandrofaty ary ivelan'ny tokotany ary le manao an'ilay hira manao hoe jommaramaramara jommaramaramara jomozome jommaramaramara de ozy zalahy reny vita ny tantarany ozy, zay ny filazany azy, vita ny tantarany, mikipo ny masony, fa de ambara amitsika amin'ny fomba ofisiel foana eto isan'andro fa rehefa maty ny olona anankiray tsy vita tompoko ny tantarany fa eo ny manomboka ny tantarany, eo ny manomboka ny tantarany, ary ny tantarany olona eo na le olona very makany amin'ny fahaverezana na le olona voavonjy makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fahafantaran'ny olona rehefa misy olona modomandro de ozy izy manao hoe mikipo ny masony, na hoe akipio mihitsy ny masony fa mihiratra, fa za eto miteny tsy mikipo ny maso ao aorianan'ny fahafatesana fa mahiratra be io maso ao aorianan'ny fahafatesana, ary eo amin'le fahiratany mason'ny olona io paster no ahitany mandrakizay izy, na izy ho very any amin'ny elo na izy ho any amin'ny paradisa. Zay ny lalana, tsy maintsy mihiratra ny mason'ny olona, tsy maintsy mihiratra ny mason'ny olona rehefa ao aorianan'izay ataoko hoe fahafatesana izay. Ary zany miantony mitorinany tony filazany tsara itony pasteur mba hanakanana ny olona tsy ho very ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray na hoe tsy misy makany amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'ny raitsika zay ny an-danitra io raha tsy mandalo ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ka anisan'ny zavatra kezabe zay nataon'ny tompo pasteur Alvarez de ny famonjena sy ny famelana ny helokontsika. Zany ny mahatonga antsika hoe mampianatra hoe ho anao rehefa le manompo an'Andriamanitra na rehefa mivavaka de zavatra tokony isaorana an'Andriamanitra voalohany indrindra. Osany salama tena mizato misaora azy makalazany anarany, misaorany Jehovah ary fanahiko zay rehetra atao anatiko, misaorany anarany masina zay mamela ny heloko rehetra. Zay zany no ambony indrindra ny famelana heloko ary manasitrana ny aretinao rehetra. Ny zavatra faharoa zay tena hoe ngezabe nataon'ny tompo pasteur de ny fanasitranana ny aretina rehetrarehetra, na aretina ara-panahy, na aretina ara-tsaina, na aretin'ny nofo, na aretina ara-materiel, na aretina amin'ny lafiny ara-pitiavana, dia manasitrana ny aretina rehetra Jesosy. Ary zay le fanasitranana zay mihitsy no resantsika hoe ahoana ny afana mijoko an'ireo lay hoe tompontsoa afatarano sy atakaranao ireo zavatra ireo. O ilay Korintianina faharoa toko fahavalo ny andininy fahasivy zay novakinao teo manao hoe fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na de nanan-karena azy izy de tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ny alahelony. Averiko indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na de nanan-karena azy izy de tonga malahelo noho ny aminareo mba hanan-karena, mba hampanankarena anareo ny alahelony. Ity andalatsoratra masina ity ny toko fahavalo sy ny toko fahasivy amin'ny Korintianina faharoa io dia tena zay mihitsy pasteur Alvarez hoe miresaka momba ny famafazana, miresaka momba ny famorim-bola, miresaka momba ny fahantrana, miresaka momba ny fitahina, miresaka momba ny fananan-karena. Resany eo daholo zay zavatra izay. Ozy tamin'ny tsika ny tory teto zay pasteur Alvarez maly misy fitahina anankifito zay nitorono ny vavan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, Genesis toko 12. De tsy mijanona tao Israely izy io pasteur, tamin'izany zany de tena nomena ny Israely arabaky tena, fa ao amin'ilay Galatiana toko 7:4 de ambara soratra masina hoe mba ho tonga mijentilisa koa ny fitahinany Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe azoko atao, azonao atao ihany koa ny mijoka izay tompontsoa tsodro zany nomen'Andriamanitra ny Abrahama zay. Ahoana ny fomba azahoanan'izany? Ao amin'ny Kristy Jesosy, tsy amin'ny fanompona tromba, tsy amin'ny fanaovana joro, tsy amin'ny fandehanana makany amin'ny omby asy, tsy amin'ny lalaovana sakamalosy bokotra kely sy odiody ratsy kely,
fa amin'ny alalany Jesosy Kristy no atsatsaratsika lay fitahina ao amin'ny Abrahama. Zany mahatonga antsika manamafy hoe tsy maintsy mandala ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Izy nivon'ny famonjena, izy nivon'ny fanasitanana, izy nivon'ny fitahina, izy nivon'ny fitiavana, ary Jesosy Kristy tompo no ivon'ny zavatra rehetrarehetra. Fa tsy misy afaka mitsambika mikipy zany ka hoe tsy te ino ny famonjena zay nataon'i Jesosy, tsy te hankatoa zay voalaza amin'ny tenin'i Jesosy, tsy te ino lay raha zay nalatsany kanefa te ahita zavatra any amin'Andriamanitra, de tsy afaka manao an'izany mihitsy tsika. Ary averiko tsara fa izy no lalana sy famarinana ary fiainana. Ka nitsofin'Andriamanitra rano atsika ary de tapaka ny ozina vokatry io fitahina ao amin'ny Abrahama io. Eto amin'ny Korintianina faharotoko valandiny fa sivy zay noresanao teo de misy zavatra malasa saina ary tokony inon'ny olona hoe fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na de nanan-karena azy izy de tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelo. Tonga malahelo. Inona moa le hoe tonga malahelo pastera? Ity le tonga malahelo resahan'ny Baiboly ty any amin'ny andalateny hafa izy de hoe nampahatsaina. Zany hoe ohatrany hoe nitafiny Jesosy nanoentiny mihitsy lay fahantsana. Zay le hoe malahelo eto fa tsy le malahelo akory hoe mamanga fahoriana tompoko ndreto zay tompo, tsy zay akory le izy fa tonga ohatrany hoe nampahatsaina mihitsy izy, nahatra ny satariny mihitsy le fahantsana. Zany mahatonga le hoe rehefa teraka Jesosy azo ny atao ny komandy mialohan'ny fotoana hoe ataovy any amin'ny maternité farany tsara tsy mbola nidiran'olona fa naninona any an-tranon'omby izy, any amin'ny trano finanam-bilona mba hitafy an'izay le fahantrana zay. Zany hoe nentiny zay mba hatonga anao tsy voatery hoe ho any amin'ny trano finanam-bilona koa ianao am'izay fotoana zay. Zay mantsy le fanetretena diso fipetaka ndray hoe Jesosy aza tany amin'ny trano finanam-bilona ko nahoana ianao efa nentiny tany le fahantranao, donc ianao zany tsy tokony ho antsony, tsy tokony hipetraka any amin'izany toerana zany tsony. Ozy mba maky antaratsotra masina anankiray pastera atao amin'ny Salamo fatelo amby folo amby zato, Salamo fatelo amby folo amby zato de zao no volaza amin'ny tenin'ny soratra masina pasteur Alvarez eo amin'ny andiny fafito de izy hoe manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra ny mahantra ho afaka ao amin'ny zezika mba hametraka azy namany mpanapaka ny olony, mampitoetra tsara ny momba izy fa mahatonga azy ho renin-jaza ny faly. Izy moa no mahatateraka ny teny io, Jesosy no mahatateraka ny teny io. Manangana ozy ny malahelo hiala amin'ny vovoka ary manandratra ny manitra ho afaka amin'ny zezika. Zany hoe notafiny lay alahelo, notafiny lay fahantsana mba hanananao fifaliana, mba hampana-karenanao ozy ny alahelona, mba hampana-karenanao ozy ny alahelona. Misy amintsika indraindray rehefa mba mitory an'izany ny mpanompon'Andriamanitra de hoe ny fivavahana rangaha aza tena manasatodona rehefa tsy mampana-karena ny olona zany, aza atao an'izany ny olona. Zay zany ny misy miteny an'izay zavatra zay. Fa rehefa tena jerena nefa ny Baiboly pastera tena miteny an'izany izy mba hampana-karenanao ny alahelona. Inona moa ny définition na famaritana ny atao an'izany hoe manan-karena zany? Inona ny atao an'izany manan-karena zany? Azavaiko tsara amintsika ny atao dikany hoe manan-karena. Ny atao hoe manan-karena no lasa nambavy malala de mazava ho azy fa tsy manana zava-mahory ianao, tsy manana zava-mahory, tsy manana olana ianao ara-pitiavana milamina ny tokantrano, tsy manana olana ianao ara-pahasalamana, mety hoe misy aretina mandalo fa Andriamanitra manasitrana, tsy manana olana ianao amin'ny lafiny hoe teraka ianao eto ambonin'ny tany de manambady ianao de boka ny trosa de boka ny trosa de trosa foana mivoaka ny trano de trosa de miditra ny trano de trosa de matory amin'ny alina de tsy mahita tory fa noho ny trosa de manofy ratsy amin'ny alina de mbola trosa ihany de manofy afaritry ny polisy amin'ny menoty satria tsy maloha trosa. Zany le hoe tiany tompo esoriny zany zavatra zany pasteur Alvarez, tiany tompo ongotana zany zavatra zany. De rehefa ongotana amin'io ianao, rehefa ongotana amin'izay zavatra izay de afaka tanteraka efa tafiditra ao anatin'ny fananan-karena foana ny zany. Ny fananan-karena aloha zany tsy de voatery hoe zao tontolo zao lasanao daholo ka raha hoanao daholo moa zao tontolo zao inona ny ilanao anazy. Nga moa ny olona nga nataoko hoe manana zavatra rehetra zany hoe tsy maintsy kodoro anankiray foana ihany no
atoriny dia nyvary ray vilia nyvary ray vilia fa tsy afaka mihoatran'izay fa hoe efa mba milamina aloha zany amin'ny lafiny rehetra mba mahavita ny besoin rehetrarehetra mba manana ny fiainana andavanandro manana ny trano manana ny fiarany tokony mba ohatraohatran'izay zay le voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe mba hampanankarenanareo ny ala elona tsy voatery arena ara-panahy ihany io hoe matavy be ny ara-panahinao dia feny fanomezam-pahasoavana be ianao dia maharitra adiny fito ianao mivavaka dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra foana ianao rehefa mivavaka dia mahita fahitana amin'ny alina dia manofo makany amin'ny lanitra fahatelo foana tsy izay foana pastera le fananankarena fa le fananankarena zany ny atao hoe arena dia zavatra hitany maso ary fanta atsika io tokony ino an'izany ny olona hifanta atsika io dia nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany mahatonga anay hoe manasanao zay amin'ity sabotso avy zao ty anatrika nyity vavaka lehibe sy séminaire-nkeza be ty ary indrindraindrindra ny alarobia fa 5 volana ao anatin'ity vaninandro ny pasika ity satria goavana be fampianarana io pasteur misotranao ny am'izay fanazavana zay pasteur Atovinarivo Tremarifony niretsaka tokoa ianao teo ny amin'ny atao hoe azo fijalian Jesosy nafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao voaozina izay miantona ambony azo milaza famonjena pasteur ary ny famonjena dia tsy zavatra kisendrasendra nataon'Andriamanitra tsy hoe taitait'Andriamanitra atao an-danitra tao dia ndao ranga fatsina amin'ny azo fijaliana ny tompo Jesosy Kristy tompo tsy resaka taitaitra le izy pasteur Tofo fa efa hatramina harina ny lanitra sy ny tany ny efa nanomanana Andriamanitra ny famonjena ho an'ny zanak'olombelona zany hoe raha misy zany ny tena mahafantatra ny fiainako sy ny fiainanao dia Andriamanitra ny tena mahafantatra fantany amin'ny Etsiporiany ianao na izy ianao na izy nataoko hoe 7 milliards nisan'ny olona amin'izao fotoana zao pasteur 7 milliards 500 eo fa fatany tsiraray avy nisan'ireo olon'ireo ary akoatra nisan'ny olona tsiraray avy sy ny anaran'ny olona tsiraray avy dia mbola fantako ny adresy ny olona tsiraray avy ary raha manana telefonina daholo ireo olona rehetrarehetra eo dia fantany daholo koa ny numéro telefonan'ireo olona rehetrarehetra eo fantany date de naissance fantany anaran'ny dadany fantany anaran'ny mamany ary tsy izay ihany miaraka amin'izay fahafantaran'ny tompo an'izay olona rehetrarehetra dia fantany tompoko daholo koa nisan'ny kitana manerana an'izao rehetrarehetra zao fantany tompony isan'ny zava-manana eny anaty ranomasina zany hoe tsy hitakatry ny saina mihitsy ny fahalalàn'Andriamanitra tena tsy tratry ny saina tsy tratry ny sain'Andriamanitra ka Andriamanitra tsy takatry ny saina dia tsy ho takatry ny saintsika koa pasteur ny antony nanaovana ny azo fijaliana ny antony tena nahafatesan'i Jesosy dia sombotsombony ny fahalalantsika fa efa hatram'izay no efa nanomanana ny fahafatesan'i Kristy ozy ny boky ny Apokalipsy 7:10 hoe Kristy ny zanak'ondry izay efa voavono sady talohany nanorenana izao tontolo izao zany hoe voanaharin'ny olombelona Andriamanitra dia voananota ny zanak'olombelona dia efa nieritreritra sady planin'Andriamanitra ahoana ny amonjena ny zanak'olombelona ahoana ny hitahina ny zanak'olombelona jereo pasteur tsara nke Adama sy Eva le nanota iny raha tokony izy tamin'iny tokony ho faty izy ny arivana iny fa raha fahelany alohan'ny maty masoandro efa maty Adama sy Eva fa nisy ondry teo ondry tamin'ny vaninandro Paska nisy ondry teo novonoina isolo ny eloko izy mivady rehefa novonoina le ondry dia tsy maty indray izy mivady fa afaka 10 taona afaka 700 taona vao maty ary tsy nijanona teo le ondry le herin'le rano zanak'ondry pasteur le herin'le rano zanak'ondry dia zao rehefa nanota indray zanak'olombelona taty amin'ny Genesis 1:9 toy izy Andriamanitra hoe ho aringako daholo ny olona rehetrarehetra fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa Noa kosa nahita fitita amin'Andriamanitra dia tsy voaringana ny antony tsy nahavoaringana azy dia zao nisy an'le ratary amin'ny sahedena pasteur le raha efa taonjato maro efa amina 10 taona marita ny aloha tany dia mbola niasa taty amin'ny andro Noa dia voavozo ny tanànak'olombelona tamin'ny alalan'ny Noa dia aveo nitondray dia tonga tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny tena marina efa tokony hifarana teo ny tantarany zanak'olombelona efa lany tanteraka ny delean'le rano zanak'ondry tary amin'ny sahedena fa nanomboka teo indray ny rano Jesosy zay tena izy zany hoe ny rany nalatsaka tao anatin'ny lalàna tao anatin'ny zanak'ondry nanomboka teo amin'ny namoana zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta mandra-patoko an'i Jesosy sy ny zanak'ondry izay novonona tany amin'ny sahedena
reo raha reo dia nanana hery mandrapatonga ny fahafatesany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny tena marina zany tapitra teo le delehany ary tokony ho ringantsika fa noho ny amin'ny Jesosy zay nandatsaka ny rano pastera dia mbola tonga ty amintsika hatramin'izao lay tsy fandringanana raha ny tena lalàna zany raha ny tena tokony ho izy dia tokony ho ringantsika mianakavy fa noho ny amin'ny rano Jesosy noho ny amin'ny rano Jesosy zay raha zay dia fahasoavana noho ny amin'ny rano Jesosy zay mahery lavitra noho ny raha tany amin'ny Sahedena mahery lavitra noho ny ranjanak'omby sy ny ranosolay tamin'ny andro Mosesy zay rano Jesosy dia mbola tonga amintsika hatramin'izao fotoana zao ary dia reo pastera tsara lay rano zanak'ondry tao amin'ny Sahedena dia natonga ny fitahin'Andriamanitra sady afaka nivoatra Adama sy Eva tsika moa zany araka ny soratra masina dia tsika dia mino fa tsy rajako nivoatra tsika pastera araka ny voalazan'ny fampianarana hoe resaka évolution l izy dia trondro ny rajako ny olona dia fa ny baiboly dia milaza fa Andriamanitra nary an Adama sy Eva ary Adama sy Eva dia tsy nitsahatra ny nivoatra nanomboka teo zay natonga ny noa tamin'ny andro noa navita sambo tsy possible anie zany pastera hoe sambo namboarina tamin'ny hazo sy ny dity nefa tsy vaky tamin'ny andro nysafodrano zay onja lehibe lavitra noho ny tsunami ny onja tamin'izany fotoana zany ary mahery lavy ny cyclone azo antoka mihitsy fa ny cyclone fofofo be tsy onjatra masina nanonja be tamin'ny andro noa tamin'izany fotoana zany fa tsy vaky le sambo noho ilay ranjanak'ondry zay nitondra fahaiza-manao nitondra fanintan-tsaina zany hoe tsy niary fotsiny any Adama sy Eva tsy ho faty le izy fa nafandry zareo nivoatra ary dia namonjy anazy zay fivoarana zay dia tahaka zay koa pastera amin'izao fotoana zao tamin'ny andron'ny Mosesy rehefa maty le ranjanak'ondry dia nasiana rano tao mbaravarana rehefa mivoaka tao amin'ny sany Egypta ny tao trano fanandevozana tao amin'ny firenena Egyptiana zanak'Israely dia tsy nandeha tamin'ny tanapolo fa noho ny amin'ilay raha dia sady tafavoaka ry zareo no nitondra harem-behivava no tsy maty teny amin'ny ranomasina mena dia zay fahendren'Andriamanitra zay hatrany amin'ny namoronana tamin'ny tantara rehetrarehetra nisy fahendrena nisy fahalalana dia natambatra tao amin'ny Jesosy ao amin'ny Jesosy ny iafenany raha ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra vakio kely ten'Andriamanitra pastera tamin'ny Kolosiana toko faharoa andininy faharoa tapany faharoa dia zao ny ten'Andriamanitra hoe fahalalana tsara ny zava-miafina zay n'Andriamanitra dia Kristy zay iafenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra zay efenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra zany hoe ny fahalalana rehetrarehetra zanak'olombelona nisy hatramin'izay dia ao amin'ny Jesosy dia amin'ny fotoana ianao mandray le rano Jesosy pastera dia zay fahendrena fahalalana fitahina fahasoavana zay an'Andriamanitra zay tany amin'ny tantara taloha tany akoatra ny fitahina Abrahama zay niteneninao teo fitahina Abrahama dia manaraka ho azy dia azony olona raisina ary iainana pastera rehefa tena hoe raisinao le famonjena rano Jesosy io zany sady mamonjy anao manafaka anao no mitondra anao ho amin'ny tsaratsara kokoa zany hoe raha misy olona zany pastera amin'izao fotoana zao hoe mandalo ady sarotra be izy misy olona zany amin'izao fotoana zao mandalo ady mafy ninona zavatra mitranga amin'ny fiainanao hoe tena zavatra mampiorory mampatahotra mampangoro vitsika mampitsangam-bolo ary ny volokoditra tahaka an'ireny poulet de chair le avovolosany reny vao mieritreritra le zavatra dia mitsangam-bolo sady marotsoditra be anao ainy Jesosy manovany teo zava-misy aminao nohony amin'ny rano Jesosy azon'Andriamanitra tahiny ianao azon'Andriamanitra ovaina amin'ny fiainanao azon'Andriamanitra sandatra ianao Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo andiny fahatelo amby folo lohany tokoa ianao fa tso ambony eo ambony tokoa ianao fa tso ambany azon'Andriamanitra tahiny ianao amin'ny alalan'ny rano Jesosy satria efa no amarinina tamin'ny rano Jesosy na dia mbola mandalo ady azy ianao dia manana ianao finoana fa nohony amin'ny rano Jesosy na oelana na oangana rehefa fikirinao mafy io rano Jesosy io fahasoavan'Andriamanitra io tsy maintsy iova amin'ny fiainanao pastera zay lay asa mpamonjena zay pasteur Alvarez ny famonjena dia misy fiantraikany amin'ny lafi-piainany rehetrarehetra na ara-panahy na ara-nofo na ara-pitiavana na ara-pifandraisana indrindrandrindra amin'ny fiainana mandrakizay zay io moa ny fiainana mandrakizay tsy hoe tanjona fa lova io lova lisy zany hoe efa miandry ho an'ny olombavonjy rehetra zay zavatra zay pasteur Alvarez ny horesatitsika mety ampamaraparana na ny mahakasika ny hoe
inona zany no tokony atao mba hahafahanao mandray sy mahatakatra ampahendrena ireo fahasoavana sy tombontsoa zay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsotra ilay izy pasteur, araka ilay tenin'Andriamanitra efa noresantsika teto maly ao amin'ny Romana 7:7 dia hoe raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao, fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Misy fanekemponona ataonao zay hoe mino Jesosy fa ianao no tompoko, manomboka eto dia ianao no mpamonjiko, ekeko zany amin'ny vavako ary inoko amin'ny foko manontolo. Zay zay le dingam-pinoana tokony atao zay pastor. Faharoa dia ty manaiky ianao ny iova, manaiky ny iova. Ny fiovana ry havana dia misy karazany roa, misy ny atao fiovam-po ary misy ny atao fiovan'ny saina. Raha tsy miova ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Iny le fiovana iny pasteur tsy mipetraka fotsiny amin'ilay ovay atompo, ovay atompo, ovay atompo, ny tompo efa manao ny asa, fa misy fanapahan-kevitra sy safidinao ihany koa hiova, hiova eo anoloantsika ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahina sy ny fanozonana, mifidiana ny fiainana mba hiova ianao, mba hitan'izany fiainana zany. Tsy afaka anongotra, tsy afaka anongotra sy sigara eny am-potony eny amin'ny vavanao ny tompo ianao sady voka sigara dia tena ianao manao hoe afao amin'ity sigara ity tompo, peo sigara io tompo, io peo mihitsy tompo hialy io. Tsy afaka manao an'izany tompo pasteur, na hoe tompo zany ka tena teo afaka amin'ity taoko ity fa mba hafao tompo, nefa ianao ndeha hitsofoka eny any amin'ny bara. Safidinao zay fa tsy maintsy miova ianao, tsy maintsy miova ianao anatin'izay. Za tompo tena hafao amin'ity fijangajangana ity, tena hafao amin'ity fijangajangana ity, nefa ianao manana ny safidinao hoe ndeha hiaraka amina olona afaka ohatran'ny vadinao dia tsy ho afaka mihitsy. Ohatr'izay koa le hoe safidy koa pasteur Alvarez, ny olona iray raha te hijanona amin'ny fahantrana sy ny fiainana eo izy dia mijanona eo izy miaraka amin'ny akamony, mijanona eo izy miaraka amin'izy manoka eo, mijanona eo izy miaraka amin'ny safidiny. Fa ny olona anankiray manapa-kevitra no tahin'Andriamanitra, zay indray le miova toe-tsaina pasteur. Miova mihitsy ny toe-tsainao dia miova ny fonao dia manapa-kevitra ianao no tahin'Andriamanitra. Zany ny antony nahatongavan'i Jesosy. Misy antony daholo le hoe nomboana ny tanany, nofatsihana ny tanany. Maninona ny tanany nofatsihana fa tsy tari amin'ny ataoko taty amin'ny sandrany taty pasteur fa ireto ratsan-tanany reto mihitsy dia tsotra be izy pasteur, mba ampanankarena ny asan'ny tananao, mba hahatonga anao tsy ravoravo tanana. Zay mahatonga baiboly ampahirezo ny tanana amin'ny ravoravy, atanjao ny lohalika malemy, lazao am'izay reraka am-po hoe mahereza mahatanjah. Rehefa mitany olona pasteur ny baiboly dia zao foana no verimberina anatin'ny baiboly, hoaninao tokoa ny asan'ny tananao, ho tahinany ny asan'ny tananao. Izy tsy miteny manao hoe ho tahinany ny asan'ny faladianao, ny laferanao, fa ny tananao. Zany hoe ity tananao tia dia anisany nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Zahay manana saint Kristy, olona Korintianina 2:2 teo, hitanao lay herin'ilay hazo fijaliana Jesosy, ilay satroka atsilo, ilay satroka atsilo, ilay satroka atsilo. Raha manamarika tsara tsika io satroka atsilo zay nosatrohan'i Jesosy io dia sady fantsika be izy io, ny taolana be no feno latsa ihany koa, tsilo be, feno latsa zany hoe ohatrany hoe satroboninahitra, satroboninahitra. Ary tena marina fa satroboninahitra izy io, satroboninahitra. Zany hoe pasteur ny afaka mitafy an'ilay satroboninahitra tsika fa efa nentin'i Jesosy ny fahafahambaraka tamin'io resaka adi-tsaina io. Ianao le tsy mahatakatra misy amintsika le hoe tsy hitako zay atao, ndeha ho any ananina fa tsy hitako mihitsy zay atao, very hevitra. Jesosy ny satrohana satroka atsilo mba hahatonga anao hitafy ny voninahitra, satroboninahitra ho anao ny satroka atsilo zay tao amin'i Jesosy Kristy tompo. Ary afaka ny olona pasteur satria faneretan'ny tompo zany zavatra izany. Araka le tenin'Andriamanitra teo manao hoe nampahatsaina anareo aho izy mba hampanankarena ny alahelo ny pasteur André Alvarez. Za zavatra zany tokony iainantsika izany. Io le hoe zaho rehefa namaky le Isaia 3:10 makasika le faminaniana ny nanomboanan'i Jesosy dia misy zavatra anankiroa makasika ny fanasitanana. Ozy izy manao hoe
izy nitondra ny aretintsika nakiray zay fa ozy izy ny diakapoka taminy no fanasitranana ny aretintsika zany hoe sady netiny le aretina no mbola ny diakapoka taminy ko avy eo mbola fanasitranana koa pasteur double portion zany ny anjarantsika amin'io resaka fanasitranana io de manomboka manao le confession araka ny teniko taminao teo anao manao hoe sitrana satria fa nentin'i Jesosy ny aretiko afaka satria ny diakapoka taminy fanasitranana ny aretiko tsy mirediredy ianao raha manao an'izany fa tena fitahinao anao mihitsy ny fanaovana an'izany fanambarana rehetrarehetra izany ary dia inoko pasteur Alvarez fa voarain'ny olona zay momba an'izay resaka fampianarana zay voarain'ny olona zay zavatra zay ny manaraka izany de hoe miaina ao anatin'ny fankatoavana inona moa le hoe mankatao le fankatoavana tahaka an'izao le izy pasteur ohatra zao miteny ny Isaia 5:1 lozany zay mafo maraina koa ka mitady toka ary ampiretiny divay manam-parivony andro ny atao hoe mankatao de tsy misotro toka ianao zany zay le mankatao zay zay koa le hoe fiovoana resako zay hoy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Timoty voalohany a toko 5 de ny 9:9 de ny soratra masina fa raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankonany de efa nandany finoana izy ka raha tsy nono tsy mino azy jereo tsara ny olona miova fo miova toetsaina de mandray andraikitra amin'ny ankonany de tahin'Andriamanitra iny ray mpianakaviana iny rehefa manana an'izay fanapahakevitra hoe hamelona ny ankonany zany hoe rehefa ao amin'ny ankonanao le fitiavanao de ho tahin'ny tompo ny asan'ny tananao ary Andriamanitra nampy anao fa ilaina fanapahakevitra daholo zany rehetra zany pasteur Alvarez sady mamaraparantsika ny azo fijaliana moa pasteur de fahendren'Andriamanitra le izy zany hoe misy karazan'olona zany rehefa natsakany tompo misy karazan'olona zany pasteur mety hoe manana olana totsika hoe raisika ohatra fiainandavanandro hoe misy olona manana olana amin'ny tokantrano amin'ny ara-pitiavanao izy ny fomba fandaminana an'io pasteur de tsy maintsy mandalo ao amin'i Jesosy ianao vao tena afaka ny ampirindrany ao anatin'ny tokantranonao tsy vitanao zany mandaman'io tokantrano io raha tsy eo mihitsy le fahendrena avy amin'i Jesosy ary raha tsy maty amin'ny hazo fijaliana Jesosy tsy hanana ny sain'i Kristy tsika le sain'i Kristy zay le fahendren'Andriamanitra omenantsika zay raisitsika zany tonga amintsika zany rehefa araka ny teny pasteur teo hoe rehefa akatoavitsika Andriamanitra ny fomba fandaminana an'io tokantrano io ny fomba fandaminana ny arabola misy olona hoe pasteur ilaina fianarana asa de mampirisika ampianatra hoe tena ataovy ny fianarana amezana reo satria be dia be ny olona te-hianatra fa tsy afaka mianatra fa ianao zay manana fahafahana mianatra toizyn'ny fianaranao zay mahatonga ny teny tompo ary moa manao hoe ataovy tonga mpianatra ny firenena rehetra fa misy karazan'olona nefa pasteur na izany aza misy karazan'olona noho ny zava-misy teo amin'ny fiainany de tsy afaka nandeha nianatra be nahita fianarana lavitra be fa ataontsika hoe eo ihany amin'ny fianarana kanefa dia mivariny ianao fa misy karazan'olona tsy nianatra fa mampiasa olona nianatra tena le olona zany misy zavatra zany eo amin'ny fiarahamoniny tsy miankina misy fotoana zany hoe karaza misy teo zava-misy zany ndray tsy miankina amin'le ezaka nataonao fa misy fahasoavan'Andriamanitra amin'ny olona sasany izay nahita zay fahendrena tato anaty baiboly zay tao amin'ny Kristy Jesosy zay ny amin'ny hazo fijaliana zay de men'Andriamanitra fahendrena izy mety tsy manana CP akory izy fa mampiasa olona manana bac plus 5 tsony bac plus 7 plus 8 afaka mampiasa olona maro diplômé maro nefa olona tsy nanana diplôme akory no misy fahasoavan'Andriamanitra misy fahendren'Andriamanitra ao anatiny ny dikan'izay ny fahendrena zay anananao dia avy amin'ny fanahy masina sy manana sain'i Kristy ianao dia atonganao izy fanavahana izy fitahin'Andriamanitra misy karazan'olona manana fahendrena fandaminan-javatra amin'ny fiarahamonina pasteur hoe tena hafa mihitsy izy rehefa izy miditra tsehatra eo amin'ny toerana anankiray misy fivorena ohatra misy korotana de rehefa miteny izy
de tonga de milamany raharaha tonga de mety tonga de ohatrany hoe maiken'ny olona rehetra ny zavatra teneniny a na ny ndalina ny ankilany de ohatrany hoe miravona zany le raharaha satria nahoana misy fahasoavana misy saint kristy misy fahendren'andriamanitra misy famonjena misy fitain'andriamanitra ao am'le olona ka na dia azo lazaina hoe tsy mahay miteny frantsay aza le olona paster de lasa makany andafy maka entana any ampitan-dranomasina any a kahaky anao hoe niainga tamin'ny 40 000 tonga tany amina 400 millions 500 millions avy eo nde manao vidy entana any andafy misy fahasoavana sy saint kristy eo ambadika zany ka na izy ianao na izy tsy any amin'le tsaka vola ihany fa na fambolena na fiompiana kahaky eo paster hoe tamin'ny vaovao tamin'ny France 24 hitako paster hoe tantsaha mpamboly anankiray a na vita namorona logiciel fomba fiompiana omby a de lasa milliardaire izy nefa zanakatantsaha ohatrany hoe tsy nahita fianarana firy nefa afaka nikirakira le logiciel de ohatrany hoe misy karazan-javatra zany misy saina sy fahendren'andriamanitra tonga ho azy any am'le olona rehefa raisy le olona le famonjena paster ivavakantsika paster ivavakantsika de ivavaka ary raha eo misotranao zay noho ny amin'ny fahasoavanao a ny amin'ny fitahinao zay magaka tompo a magaka re sady mivavaka am'izao fotoana zao niza mijery mandre miaino an'izao fandaran'izao a de aoka ny famonjena ho tonga am'izany olo zany aoka ho tonga am'izany olo zany ny famonjena zay nataonao jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ianao no mahatoan'izy ireo teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny ranao a isolony fanamelohana an'izy ireo a ny tafo ny fanamelohana ny tafo ny alahelon'izy ireo a tafo ny alahelonay ianao tompo a ary maty ianao de nitsangana tamin'ny maty ary velona mandrakizay mivavaka am'izao fotoana zao a ho an'izay mila an'izay famonjena zay mangetaeta na izy na izy tompo dia andray zany famonjena zany andray an jesosy ho tompo sy famonjeny fiainany mivavaka ihany koa tompo an'ireo olona zay mety hoe ao anaty fahasahiranana lalina fa very-hevitra tsy hitantsony zay ho aleha amin'ny anaran'i jesosy a le saint kristy zay nampanantanan'ny baiboly fahendrena tao amin'andriamanitra aoko tonga am'izao raha lasy anabavy zao a de anana ny saint kristy a izy vahaolana izy fahendrena izy fisokoafana izy lalana zay ho ataonao andriamanitra amin'ny fiainan'izao raha lasy anabavy zao de sokatra ny lalana ary ho an'izay ho anatin'ny tsy fahasalamana anatin'izay tsy fahasalamana zay a de nidiakapoka tamin'i jesosy ny tompony efa nitondra ny aretina ary nidiakapoka tamin'i jesosy a no fanasitranana ny aretina rehetra aoko sitana ny aretina na inona na anarany na diabeta na tension miakatra na aretim-bavony na fahaseporana na fanopanina na marary any amin'ny lamosina any amin'ny taova maro isan-karazany any aoko sitrana ianao sitrana ianao amin'ny anaran'i jesosy sitrana ianao amin'ny anaran'i jesosy nidiakapoka tamin'i jesosy mifanasitranana anao de raisy mifanasitranana am'izao fotoana zao mety misy olona koa tompo am'izao fotoana zao tovolahy tovavy mety hoe anangana orinasa na hoe hiditra ny fanambadiana ianao hoe mety olo-tsaina ame fitariana magaka de hotahinao izy ireo a hotahinao tsiraray avy minaran'i jesosy a amen dia mifarany eo ny fotoanantsika tamin'ity andro any a ity amin'ny alarobia fadimy volana avrily aza tonoina io no fiatomboan'ny andro firaviravona lehibe an'ny paska fa 7 volana nisanina raha izay ny fanisana azy ara-baiboly amin'ny sivoramaraina eto amin'ny 3 frères rehefa nambojanahary bypass temple de la foi eto Jerusalema Karobato toy izany amin'ny sabotsoavy zao a ianarantsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra samy hotain'Andriamanitra velomatoboko vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tantety sy mba asa Ampunham palai amira
nalaza be fa hoe niverindalana eveka omaly zany eo izandray zao nilazany zany aza manonofo zany ray aloha de tsisy satria zay efa vita fatidra tamin'i jesosy ainay tsara arseny voalaza amin'ny baiboly aza manome fitoerana ho any devoly tandremy matoritory varina ka tsy miambina fa ho avy hiditra tsy kelikely ry diable ary ny asa fitorina manao tsika ary vonina ny tena fanirina amonjy fanahan'olona amin'ny alalany ty gadona hafa kely ty no hideranay an' jesosy kristy de mandry ve nieritreritrao odry inona ny olana jesosy nytorinay fa tsy ny anara-piangonana mpamonjy mora azo indrindra sady azo hitarainana izy ny lalana sy fahamarinana azahoana fiainana niakatra ny vidim-piainana zany hoe ny ppe1 amintsika kristianina io tsisy problème tsisy problème aza vao ny antony ary hoe satria ny fahasoavan'ny tompo gratuit afa ihany ho any miaraka amin'i jesosy isan'andro zao ianao tsy maintsy mahazo kado tombonandro amin'ny zavatra atao rehetra tena il febo za manokana aloha tena afapo resy lahatra tanteraka aho tsary jesosy nanenenako mivitako taloha nandany andro tamin'ny zavatra maro tsy nahasoa ankehitriny zay ibebaka mafy mba mamela ozy izy nitarika safy iriko ny ananaty opo mitovy amin'ny joseph dafy pepesainy nefa nilaza fa hoe aza miafiafy amin'ny fanotonany toako fa ny fahasoavan'ny tompo rahalahy tsy misy alatsinainy na talata na zoma fa de manarakeny foana ny ainy fahombiazana tsara kosy zany a tia ny secret tsy mila taratasy stylo na lakre mino aho fa fantampatatrao ihany le lakre jesosy kristy ve bien sûr assuré azo antoka no avy assuré ny dia-tany fa ny tena afinaritra de ny any an-danitrany any an-danitrany ahoana fanganareo efa tany soratra masina no milazan'izany jauna 3:36 de milaza manambara manamafy misimisy fa izay mino ny zanaka no andovan'ny fiainana fa zay tsy mino kosa ny fahatezeran'andriamanitra ry no avy aminy